Fahazandary iray avy ao anivon'ny G6 no namono tena rehefa avy nitifitra ny vadiny teny vaditeny no nisehony izany rehetra izany fifanolanana tao atokantrano no nitarika ny olana raha ny fanazavana azo avy ao anivon'ny zandarmariam-pirenena ary dia efa misokatra ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ity tranga iray ity. Mikasika ny zavatra nitranga moa zany a nisy psychomane nisy gendarme misy maly zany izy io maly zany izy tao an-trano tao afaka maly ariva dia nisy fakazahoana tao tokantrano resaka tokantrano zany izy io izay tena hoe antony moa zany mbola tsy fantatra inona ny antony natonga le korotana tao tokantrano zany fa maly izy mivady zay zany fantatra nakarano zany a niala tao mihitsy ny vehivavy a nakany tranon'olona eo akaiky zareo le gendarme moa zany a tsy maintsy namonjy service ao aorianan'io lasa izy namonjy service zany hoe fa tsy ao an-trano zany le vavy lasa izy namonjy service rehefa namonjy vita ny service de garde moa zany miady izy verina nakany an-trano de tonga tany an-trano izy de engadren'ny vehivavy ny tranon'olona ho any an-trano an-trano zany de mbola nisy famanina moa zany de avy eo izy tonga tao an-trano niany de fa manoto izy vehivavy io zany tsy fantatra hoe inona le antony io zany mbola fanadihadiana mbola le de tao a de ohatra niakatakatra teo a de misy kobasy eny manodidina zany tao le vehivavy zany voatifitra eo avy eo izy namono tena ohatra zany zay zany le zavatra nitranga zay zany tena voatifitra amin'le vehivavy le vehivavy zany a mikibony fa le izy moa zany de izy namono tena de gendarme de deuxième classe izy io zany hoe mbola tanora de tanora mpianarana satria vao 66e cours zany ainkana mihitsy de mbola tanora zay moa zany mandinika hoe le zavatra nitranga inona ny antony natonga an'izy a eo le zavatra nitranga zay a fa fepetra ho raisina zany de hojerena manokana mikasika an'le gendarme zay miasa amin'ny toerana io satria araka ny volazako koa mbola tanora izy mbola tanora le gendarme miolotra amin'le zavatra formation zay navena azy a de amin'izay mahatanora zay moa de tsy mitovy zany le zay zany no fepetra ho raisina manaraka tsy maintsy jerena manokana zany aiza ho aiza amin'ny fotoana salaminona ny gendarme avo ho raisina hanao asa manokana zeny amin'ny formation spécialisée ny vady zany tranga voalohany dia ino hoan'ny gendarme manokana hoe nisy fiazavatra ohatry sa efa nisy any teo aloha fa nisy taloha zany hoe tsy efa fa nisy fa taloha